Ampitomboina ho aminareo hatrany ry afaka amin'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amina. Amin'ity andro vaovao ity izay mbola tsy nidiavinay akory, dia manolotra anao sy nisaotra ny dera ny hatsara ny voninahitra fa mendrika anao izany Tompo. Fiainay mamakivaky ity tontolo andro ity koa anie dia ahitana taratra anao ry Jesosy Kristy na ny fiteninay na ny fihetsika izay ataonay rehetra, mba ho ankalazaina sy homem-boninahitra hatrany ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ao anatin'ny lohahevitra hoe velona ny Tompo ry havana dia andeha hiresaka momba ny fitsanganan'ny tena maty isika amin'ity herinandro ity. Efa natomboka omaly izany. Ato amin'ny testamenta taloha no andeha hingantsika. Dia anio izany i Abrahama izay antsoina koa hoe iray mino dia efa nilaza ny amin'izany fitsanganan'ny tena maty izany. Ka ny epistily ho an'ny Hebreo toko faha 12 andininy faha 17 no andeha vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Finoana natanteran'i Abrahama ny Isaka raha nizaha toetra izy. Eny, ny zanany lahy tokana no nateriny, ilay efa nandray tsara ny teny fikasana. Dia mbola tohizana izany eo amin'ny 9:17 amin'io Hebreo toko faha 12 ihany. Fa ny hevitra izy fa Andriamanitra dia mahay manangana amin'ny maty aza, ary ohatra ny avy tamin'izany no nandraisany azy. Amen. Hitantsika amin'izany fa finoana aloha voalohany indrindra no nahatonga azy izany hanolotra an'ilay lahy tokany izay mba hany hoe handimby azy eo amin'ny fiainana izany dia Isaka. Finoana aloha voalohany. Kanefa faharoa koa dia nino izy fa hoe Andriamanitra dia mahay manangana ny maty. Aty amin'ny tontolon'ny testamenta vaovao tsika izao, fa tamin'ny andron'i Jesosy anie ka misy ny tsy mino ary indrindra rehefa nitsangana tamin'ny maty aza ny Tompo, na dia ireo akaiky azy tahaka ny mpianatra dia mbola nihanahana. Fa ny niara-monina tamin'i Jesosy tamin'izany dia ny Sadoseo. Ny Sadoseo angamba mbola ho resahantsika amin'ny manaraka raha sitrapon'ny Tompo. Fa ny Sadoseo dia tsy nino ny fitsanganan'ny tena maty. Satria nahoana tsy voasoratra ao amin'ny lalàn'ny Mosesy izany hoy izy. Ny azo ny boky Mosesy ihany ny boky 5 izay ihany no ekeny ho soratra masina izany, ary andraisany ny finoana sy ny fitsim-piainany rehetra. Ireo Sadoseo ireo dia tena tsy nino, izay nahatonga anazy hoe raha nanao an'ilay karazana fandrika amin'i Jesosy hoe raha misy maty mantsy dia misy an'ilay atao hoe levira. Izany izany ny lalàna teo amin'ny voakan'Andriamanitra tamin'izany fotoana. Inona moa io? Atao hoe mitondra loloha angaha? Izay angamba mahamety azy amintsika malagasy, hoe raha maty izany ilay lehilahy dia raha manana zandry izy dia ilay zandry no manambady an'iny. Dia nanontanian'ny Sadoseo izany i Jesosy ny amin'izay hoe koa raha maty daholo azy izy fito dia rehefa hitsangana amin'ny maty dia iza ny vadiny io? Iza amin'izy fito ny vadiny? Dia Jesosy moa no tena rehefa misy ny fitsangana amin'ny maty dia tsisy intsony ny fampakaram-bady, tsisy intsony ny fanambadiana, fa dia mitovy amin'ny anjely isika. Mbola nisy ny salasala ny amin'izany hoe misy ny fitsanganan'ny tena maty sady tsy misy, ary misy ny tena tsy mino. Fa ho antsika izao kosa dia misaotra ny amin'ny asan'ny fanahy izay miasa ty anatintsika tsirairay avy, ary voahazo nandalo ny Pasika isika. Fa Jesosy Kristy ny santatra amin'izany fitsanganan'ny tena maty izany. Misy ny fitsanganan'ny tena maty ary mananteny izany tsika ry havana, ary izany no mahatonga antsika miomana tsara amin'izao fiainana izao, mba hanodisa ny handova ny fitsanganan'ny tena maty. Dia mahery amin'ny tompon-dray sy amin'ny herin'ny faherizany mirahasoa anao amin'izay rehetra atao amin'ity tontolo andro ity, mba ho ambinin'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Andeha hivavaka isika. Dia misaotra anao hatrany ary izay Tompo, fa izay koa dia mino ny fitsanganan'ny tena maty, koa dia tario ary izahay mba tsy ho diso amin'ny finoana sy ny fanompoana anao amin'ny fiainana isan'andro, ka sanatria tsy azo izany. Fa dia tario izay amin'ny alalan'ny fanahinao masina, raiza vela anao foana afa-tsy ny sitraponao irery ihany. Petraka aminao ity tontolo andro ity, mba ho tontolo andro iarahanay aminao Jesosy Kristy, ahombiazanay ho voninahitra ao. Amin'ny anaranao irery no fanen'izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo ry havako ny fiadanan'i Jesosy. Amen.